manovantsika rehetra any tokantrano indray eto amin'ny fandarana mafilitra izay ranao eto amin'ny MPS. Manasanao nanaraka hatrany farany fandarantsika andao ary. Miarahaba ny chef Marius. Miarahaba ny voaritsika dia miarahaba koa nareo tokantrano rehetrarehetra any izay eto amin'ny mafilitra dia faly foana manolotra aminareo ny tsara sy ny mafilitra sy ny matsiro ary ny mafinaritra indrindra. Sakafo sakandro voay dia misy zavatra vaovao hitako teny an-tsena dia ny zay no nangalako an'ilay izy dia anaraka kely ny jungle atsika dia avy eo inona daholo no ampiasaina amin'izany sakafo zany. Andao ary. Alohan'ny rosoana amin'ny fikarakarana angamba dia andeha ho fantatsika hoe inona indray no akora ilaina le sakafo aloha, inona le sakafo. Ny ataontsika androany dia le izy zany raha ohatra ka amin'izareo le zany sakafo anti-aise dia le bisika l'anti-aise no ataontsika. Ny bisika dia le pirina an-dranomasina kely ireny. Fa aty Antananarivo moa zany dia Madagasikara dia pirina lena nanaovantsika azy mitovy ihany zany tia bisika an-dranomamy na an'izareo bisika an-dranomasina dia antsika somary fangizangizana ny bisikitsika sy maninona fa mbola tsisy taolana. Ny zavatra ilaintsika dia bisika na pirina lena na bisika an-dranomasina dia kombava kombava citron izy ity manitra be mihitsy izy ity. Somary ohatry ny anana zany fa manitra be izy iny. Dia manantsika piment oiseau na le sakay fansina kola reto izy zany. Dia manantsika ciboulette dia coriandre na kotomila oignon gingembre tomate citron tongolo lay dia tomate cerise eo dia huile akora hita amin'ny andavanandro daholo zany no ampiasainy reto. Na manao antina na tsy manao tsy mahinona pastis indrindra le sotroina rehefa manao apéritif. Raha tsy mita pastisnareo dia mividiana anety any an-tsena misy azy anatin'ny klasiny bouquet vert izy dia mividiana anety. Dia ny épice poivre sira dia tamotamo na curcuma dia masala any amin'ny varotra épice no misy antony. Tamotamo sy masala dia poivre dia sira. Zay no ilaintsika zany. Voalohany indrindra zavatra ilaintsika aloha zany zavatra ilaintsika voalohany dia ilaintsika ny vilany anankiray dia endasina sa ampangotrahana. Eo amintsika zao sortsika io fa manjary manao caméraman alefatsika ny fatana ao amin'ny zerika misy an'ity eo avaratoa dia inona indray no atao voalohany. alaitsika ny voatabia anankiray dia zaraitsika roa dia zaraitsika asona moa zany ao anatiny. asoroko ny ao anatiny asorona ny ao anatiny dia asoroko ty voaniny ty kolo ty dia ohatr'izay koa ty dia ohatry ahoana indray ny atao tetika an'ity atao madinika sa atao onde onde zany hoe ataoko julienne aloha atao tetika somary madinidinika zany fa tsy ohatrin'le mahazatra hoe ataoko julienne aloha aveo ataoko alexandre ataoko onde rehefa tsy alexandre zany ataoko julienne dia aveo ataoko onde natao somary tetika madinidinika zany le tomaty teto fa dia endasina eo tsika mahita azy voary eo tsika mahita izy alefa soary dia tsika aloha iny vita ny voatabia vita indray manaraka tena madinika atao mitovy amin'le tomaty any madinika fa ny amo zany kikisoka amin'ity fa manana an'ity fa afaka atao tanana ihany afaka atao manuel ihany nefa le izy rehefa manuel tsy mahalala le izy. Voilà atokako tia io an'ny
oignon. Dia avy eo ndray a gingembre ndray. maka gingembre ndray a dia kikisako a. Ty gingembre ty afaka totona sa tsy maintsy atao amin'ny lengezy. Mety raha totona. Afaka totona zany dia afaka rapena mety foana. Dia tokakety ndray ty. Na manaraka. Dia maka tongolo maitso sy coriandre. Toko an'izao tsara ty. Efa madio tsara dia asoroko amin'izay fakany a. Dia tetehako a lehibe kely ohatran'izao. Zavatra ny ilaina zany teto a tomaty aloha, dia oignon, dia gingembre, dia inona ilay zava-maitso? Coriandre sy tongolo maitso. Coriandre sy tongolo maitso. Dia vita izay a dia maka tongolo lay a. Tokony lasiny anankiefatra dia tokony indray afaka rapena ihany koa izy inona tsy manana afaka totona. Antsika moa zany izay aingana ilay eto amin'ny émission natao a. Anankiefatra moa ny ilaina tamin'iny teo. Anankiefatra. Asa atao be loatra ny tongolo gasy manjary lasa mirôty an'iny foana. Dia vita izay a dia ny sisan'izay rehefa avy eo indray a vao ampiasaintsika. Mafana ny vilany a. Mafana ny vilany a. Asisika menaka filet d'huile ohatra mahazareo filet d'huile. Tapany. Dia ina indray ny alotsatsika voalohany. Arotsakalo atongolo oignon ataoko a risoleko. Oignon zany narotsaka voalohany. Risoleko zany oignon a. Atao tsy dia atao masaka be sa atao rehefa manomboka amendimendy izy a dia sorony. Rehefa doré tsara ohatr'izay izy a dia alefantsika ny voatabia ivoary a. Oignon rehefa doré dia avy eo tomaty manaraka. Ataontsika inona ilaran'ilay ambaratonga fandrahoana? Étape de cuisson. Étape de mandeha par étape zany izy ity. Rehefa izay a dia alefantsika ny sakamalaho a sy ny tongolo gasy a. To dia miaralefa zany izy roa reny. Tsy mila étape zany fa to dia miaralefa. Sakamalaho sy tongolo gasy a. Dia alefantsika raha voasasa tsara ny bisika dia alefantsika ny bisika. Ho an'olona firy zany ty. Ny olona efatra io rahantsika. Lemako bisika. Eo amin'ny afriny eo zany tokony mitaingina eo ambony vilany ty bisiky ty. Bisiky ty tsy dia ela be loatra eo amin'ny 10 minitra raha ela indrindra. Rehefa izay dia maka rano a. Asoko rano tokony apaefatra ny kaopy. Apaefany a. Apaefatra ny kaopy a. Raha mihoatra kely ve tsy maninona raha latsaka kely indray. Andro dixième masaka azy nefany. Dia apaefatra ny alaiko kaopy amin'izay a ny tamotamo aloha a. Ny tamotamo any amin'ny tseninareo mahita azy varotra épice malagasy a. Firy sotro indray ny ilaina amin'ity cuillère café a. cuillère café. Irano sotro kely a cuillère café mitafitafy be ohatr'izao. Voilà. Un cuillère café mitafitafy be. Une cuillère café azafady. Une cuillère café mitafitafy be zany izy. Dia alaiko ndray masala a. Alaiko ndray masala voary a. Masala. Hiteny an-tsena ihany koa iny. Koa misy an'ity a. Dia asiako a eraky ny sotro kely ihany koa. Mitovy amin'ilay curcuma teo ihany zany. Oui. Voilà. Dia maka poivre izy zany tsy satsika mitangana automatique reny. Poivre kely a. Afaka hoe tsy asiana an'ilay poivre vera ohatra hoe tsy mahazaka poivre ohatra ny sira poivre. Dia sira. Sira 2 cuillères. Iny miankina amin'izay tianao iny. Fa nampiasaintsika teto aloha zany ny 2 cuillères café. Dia io a misy zava-tsy niteniko teo a na tomate amin'ny boîte na ketchup a anampianao a amin'ilay tomate efa natao tao zany hoe tokony
ou ira soupe lehibe ira soupe lehibe ketchup na cuillère à soupe ndray zany ketchup concentré mety foana zany iny na tomate concentré na ketchup oui dia sainte kely tsika voary a dia verina indray satria 10 minitra mbola misy eo amin'ny 9 minitra eo sainte kely fandala mafitra eto amin'ny MPS isan'andro amin'ny enina ora fasamarany azadiny ny best isan-kalahady amin'ray ora tolakandro miaraka amin'ny chef Marus vina sainte kely tena nahoana indray ary izy tao kely a dia maka le kombava tonga dia le kombava citron manitra be zany citron nefa antsika teto ny ilan'le citron tsy boka dia ny ilan'le citron mila zay dia manitra be mba kelikely fotsiny a dia mila citron indray isika zao vao maraina zao mihina citron tena tsara mihitsy jeovinareo teo ataoko gros tsara mihitsy vaina ataoko amin'ny telindrora zareo na tsara andreko tena mampitelindrora maro tsara dia ditapa citron ty a asoroko ny voanina asorona ny voanina zalahy amin'ny tianareo zay a dia asiko le citron ao anatiny ao tapana citron ihany zany ilaina tamin'iny dia citron boka anankiray dia rehefa avy eo a alefako a ilay a zava-maitso kotomila sy tongolo maitso manaraka tsara dia tena vitsy manitra be maka pastisy a tokony era sotro kely kely fotsiny zany ilaina inona moa le mahasolo an'ity to anety anety mivarotra dia 3 minitra sisa ny ambony afo a dia vita ny nahandro a 5 kely tsika 3 minitra voary a dia lasa indray vita zay a dia anao amin'ny dressage resika miaravo salady hoe raviny anankiray anankiroa anankiroa oy oui voana Sao. maka ravin-tsalady anankiroa donc tsara io igny a nompo ny afo a teo amin'ny 5 minitra teo mo totalin'ny cuisson zany a manao saosy teo amin'ny 3 minitra nahandro azy 10 minitra dia farany teo 3 minitra 9 minitra mora dia kely ohatran'izao a lay a ao anatiny biscuit à l'antillaise biscuit à l'antillaise bichic à l'antillaise manitra be sady tsara be ohatran'ny vaviany zany rehefa matiapsebika dia manao talon 18 cm dia mitratika tsara toplastiky vavy misoratsika naraka mafitra amin'ny farany a etsany tsy maintsy asiana fimimezina kely dia tsikosika faratsany dia mona aminay nareo renim-pianakaviana sy ray-pianakaviana apetra amin'ny velomandry voary dia misaotratsika rehetrarehetra indray a nanaraka amin'ny fandarana hatramin'ny farany a mametraka amin'ny vidiny mamandra-peona amin'ny manaraka indray veloma tompoko